dia androantsika miresaka sy manazava bebe kokoa mikasika an'ireo ohabolana. Dia androany aloha izany ohabolana anankiray ihany no idirantsika androany. Dia aleo miroso amin'izay. Ay, poritra be. Ay, misy olona ve ao? Ema. Efa vita ve? Soary vao manomboka ko. Ay. Tsy efa izy ve zany olombelona tsy akora nga? Olombelona tsy akohony. Tianahy be mihitsy ny ohabolana satria maha-malagasy. Misy ihany ohabolana amin'ny fiteny hafa, anglisy, frantsay sy ohatr'izany fa tsy te fampiasa. Fa amin'ny teny malagasy nefa fampiasa matetika. Dia io zany sady mampimeno, mampianatra zavatra tsara le izy. Na dia ankizy kely koa afaka mandray lesona rehefa mihaino ohabolana foana. Tia indray misy klepa adaladala kely hita fa amin'izao fotoana izao maka stilany akoho mihitsy indraindray ny olona. Inona ny ataony lahy zany? Tsy manao inona fa manao sangany akoho fotsiny. Manao sangana akoho? Fa ahoana zany? Fongatsy ianao? Tsy haiko zany. Sangany akoho zany tsy... Angala tsy manao lamaody. Za lay tsy maharaka lamaody mihitsy Manao an'ilay folo ohatry izao. Izao no tena milay. Zany ve? Sa manao izy ianao? Tsy olombelona tsy akoho lesy. Tsy asa tanana zany Ka tsy alao manao volona olombelona ve tsy manao volona akoho? Leo izao ka? Leo amin'izao. Ao are, milay lahy. Ok. Mahafinaritra kosa ny ohabolana malagasy. Ireo samy tena mampiavaka ny fiteny malagasy. Dia tsara ho dininintsika ireo ka mampiseho fanajana ho an'ny fiteny malagasy izany. Manomboka amin'izay mety hanao video misy ohabolana koa zay indraindray. Dia tianahy be foana ny mihaino ny hevitranareo raha misy tsosokevitra na hevitra na ohatr'izay. Dia asivy resaka ao ambany ao hoe inona ny ohabolana tianareo indrindra. Dia mety ho ampisainay io hanaovana ny video anay manaraka. Misaotra betsaka. Vazaha. Miteny. Gasy. Gasy. I'm very gas.